fa manoloana kosa ny fahaloton-drano sy ny tsy fahampiany toso-drano mamatsy eto amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina dia mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay indrindra ny avy ao anivon'ny JIRAMA ary avy hatrany kosa ny fanadihadiana. Ny fahasimban'ny tontolo iainana indrindra fa ny sandrikan'ny fariny mandro seza sy ny renirano Nikopa izay mivarina ny mandro seza vokatry ny orana no niteraka ny fahaloton-drano tao anatin'ny andro vitsivitsy izay raha ny fanazavany ny tale jeneraly lefitry ny rano. Eo zany le rotsakorana aloha iny fantatsika fa misy foana fa fahasimban'ny tontolo manodidina ny Nikopa sy laka mandro seza mihitsy ny tena mahatonga an'ilay izy zany satria mirotsaka ao dolidoly hitanareo amin'ny misy tonga hoe manaona ny loton'ny rano le mandro seza. Io zany zavatra rehetrarehetra zay. Io zany manodidina ny toerana ohatrany tony dia misy lalàna ny feuillage ny fanaovana construction zany manodidina le lako dia tokony tsy azo atao mihitsy satria fantatritsika tsara ny zavatra teraka izay. Ny fandripahana ny ala any ambony any zany eo koa ny zay zavatra zay sy ny fandoroana tanety dia rehefa avy ny orana mirotsaka ao anatin'le rano dolidoly le fotaka sy ny sisa dia io milasa maloto be iny le rano zany dia sarotra be ny traité an'ilay izy. Dingana maro no arahina amin'ny fanadiovana ny rano avy any mandro seza vao tonga any amin'ny fitsidirana isan-tokantrano any amin'ny mpanjifa ny ranon'ny JIRAMA. Mitondra fanazavana mahakasika izany ny tompona andraikitra. Laka ny rano dia tonga eto manaovana amin'ny vlasy traitement dia tonga eto zany misy injection na fanafody zany ao sy mifaly d'alumine sy polymère dia misy agitation ao zany mélangeur rapide ny fiteny azy zany eto dia mivakotra ato amin'ny tany ato izy misy mélangeur rano dia rehefa avy eo izy mandeha ery amin'ny filtration amizay ery amin'ny amin'ny période normale zany zavatra io koa raha ohatra ho efa floculé tokony efa mazamazama mitsoka nefa amin'ny qualité-ny rano amizao fotoana izao avy any amin'ny laka zany dia hitanareo mbola mavomavo izy io dia rehefa avy eo izy mandalo filtration infiltration izy dia mivoaka amizay mandeha makary amin'ny citerne filtré. Tokony ho ampangotrana ihany ny rano na dia rano avy amin'ny pompony JIRAMA aza izay vao sotroina. Io tokony misy fepetra raisina foana eran'izao tontolo zao ny rano amin'ny robinet zany dia misy fepetra tsony zao raha hosotroina le rano ampangotrahana fa ny fitiliana zany dia manao foana zany zahay misy zany efa ny laboratoire zay hitanareo teo fa ankoatran'izay misy orinasa hafa izay tsy JIRAMA mihitsy manao fitiliana ny ranona Antananarivo indrindra isanandro. Misy mpiasan'ny JIRAMA koa zany mandeha mitety any amin'ny tambajotro any manao prélèvement manao contrôle le rano tonga any amin'ny tsirairay avy. Raha intelo isanandro ny fitiliana ny rano JIRAMA rehefa amin'ny fotoana normal dia mahatratra hatramin'ny 10 ny fitiliana ny rano ao amin'izao vanim-potoana ny orana izao.